La mato averano atao maro am'izao ozy izy ny fitenenana moa hoe ny tanora ny teny any hoe de gaga lahy mba za aloha de tena gaga mihitsy tamin'ny hoe fanohanany Andriamatoa généraly candidat hafa zay candidat zay tsara fatatsika fa ny général Camille la de niteny mihitsy tamin'izany fotoanandro am'izany no hoe za dia tsy makato za dia tsy mety mihitsy ny fitondrany le filoha teo aloha ary niteny mihitsy ary izy hoe raha tonga eto iny za nirifitra basy an'iny ozy izy ankehitriny izy dia manohana candidat anankiray zay ny programme an'le candidat anankiray de ny apody ny olona zay tsy tiany ny général io ka za nafantatra ary hitako fa maro be ny olona nihona tamiko mary nalahelo ary tena mitsinina ary moa dia nisy nanome anarana anazy mihitsy hoe Jodasy fa ny afatra tiako apetraka de tsotra raha mikasika an'izay de ny hoe ny tolona tsy amidy ny tolona tsy atakalo ny tolona tsy anaovana adivaritra amina seza ka raha ny adivaritra amina seza no amono ny tolona masina loatra ty tany ty misy ny zavatra olona ainana foy teto misy ireo namoniny ainy misy ireo nitondra takaitra tam'izany tolona natao teto zany ny général de niteny tamiko hoe za Andriamatoa filoha tsy amadika anao mandrakizay za Andriamatoa filoha izy niteny anty 4 elina ny tomobilako za Andriamatoa filoha enao ny natafita za Andriamatoa filoha nainga ny latsaka be ny tanàna teto Toliara fa tsy navelan'ny filoha teo aloha ilatsaka am'izany ho be ny tanàna zany ary izy ihany koa de niteny efa tsy tokony ho général zany izy fa noho ny fitiavako anazy hoe na prime ministre azy nataoko prime ministre izy amin'ny mahalehibe ny gouvernementage misy général atao de hoy aho hoe aleo izy atao général rehefa tsy prime ministre atsony izy fa lasa ny fitantanana amin'ny fiara-mitatana hoe tsy maintsy nametraka fiara-mitatana vaovao dia natao maso ivoa izy tany a Genève tany a Suisse mbola fatikisa an'izany zavatra rehetrarehetra ka androany aho mametraka amin'ny fanontaniana hoe le tsy famadiana ny lokalokan'ny général ve de zao fiezahana fampodina ny raiky ala taloha zao zay olona ny lokalokany hoe tsy tiany ho vonony izy niteny an'izany toiriko mibasy iny raha mody eto zao enao ndray zany niteny hoe ndao mody no ninona no ny fitiavam-bola no ny fitiava-tseza no ny fitiava-fahefana mieritreritra izy fa ho atao prime ministre eo tsy misy ngamba ny olona anaiky an'izany mampalahelo any raha ohatra ka ohatran'izany ny fomba eritreretana hitantanana nyty fireneny ty mampalahelo any raha ohatran'izany ny fomba hoe nisy tolona natao teto raha zany no valom-babena no menan'ireo olona ny tolona rehetra teto a Madagasikara fa zay mikasika ny hoe fanohana ny général fa zany teny raha nahazo 900 izy nanerana ny Madagasikara tsy manaraka ny baiko ny reo 900 la mato averano atao maro am'izao